Anatin'ny sosialy raikitra ny sakotroka omaly tetsy amin'ny sekoly EPP Soarano noho ny olana misy mahakasika ny fisian'ny tale sekoly roa eo ao an-toerana. Indrindriny mahakasika an'izay moa no entina amintsika ato anatin'ny sary ny fikambanana Frama eo anivon'ny EPP Soarano. Raikitra ny sakotroka androany tetsy amin'ny sekoly EPP Soarano noho ny olana misy mahakasika ny fisian'ny tale sekoly roa ao an-toerana. Ny 17 ny volana aogositra lasa teo no nivoaka ny didy avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mikasika ny fanendrena ny tale vaovao amin'ny sekoly ao an-toerana dia ramatoa Razary Vololonanivo izay voatondro isolo-toerana ny tale taloha Ravao Marie Immaculée. Tsy nakasitraka izany ny tale teo aloha ka ny antso apahana mpampianatra anoana azy anatanteraka fitokonana nanomboka androany. Ho azy dia tsy nanara-dalàna io fanendrena io ary mbola tale ny tenany noho ny fisiany noty navoaka ny ministera tamin'ny datany 18 ny volana oktobra lasa teo. Tsy afaka nianatra moa ireo mpianatra vokatry ity fitokonana ity. Nisy tamin'ireo mpianatra tetsy an-daniny tsy nakasitraka ity fitokonana ity ka niafara tamin'ny famaliana ambava teo amin'ny mpianatra sy ireo apahana ray aman-dren'ny mpianatra izay nanatanteraka fitokonana izany. Ireo mpampianatra sy ny Frama ato toerana moa dia manohana ny fanemetrahana ny tale vaovao araka ny fanamafisana nataon'Andriamatoa Jules Razafindrabe filohan'ny fikambanana ray aman-dren'ny mpianatra. Ho azy ireo everana roa misy fandraisana amin'ny fitantanana tsy ara-dalàna ny volan'ny sekoly nataon'ny tale teo aloha tao anatin'ny 7 taona izao fanesorana azy amin'ny toerana izao.